sy kolon-tsaina. Baiboly sy kolon-tsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolotsaina. Baiboly sy kolotsaina. Arahaba ry ambany lanitra, arahaba ho tahian'Andriamanitra. Arahaba amin'ny voalohanteny, arahaba ry kiaky sy neny. arahaba samy ho tsara, arahaba ry dimy sy fara. Ho afaly izahay mpankafy Kristy, miarahabantsika jiaby. Dia tonga soa indray ary isika ao anatin'izao fandaharana baiboly sy kolotsaina izao. Atenaina indrindra fa efa liana dia liana isika hanaraka ny fandaharantsika amin'ity andro anio ity, izay tahaka ny mahazatra moa dia hialohavan'ny tantara, ary avy eo andraisantsika lesona ahafahana miaina eo amin'ny fiainana andavanandro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mahakasika ny fifanekena indrindra ny votoatin'ny tantara antsika anio. Hatraiza tokoa no hitazomantsika ireny fanekena nataontsika ireny, na tamin'Andriamanitra na tamin'ny namantsika, indrindra teo amin'ny fanambadiana. Velaranom-bazimba tokoa manja ny fanambadiana ka izay mivadika aloha kely ila. Fa manamafy izany koa ny ten'Andriamanitra manao hoe koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'ny olona. Marka 10:7. Raha nanaraka ny fizarana voalohany isika tamin'ny heriny anio, dia indro tolotra ho antsika kosa ny fizarana faharoa ny amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe satria ery fanekeko. Fa mbola te hira ho antsika aloha ny afaka ao anatin'ity hira anankiray ity tena ty dia enontsika avy hatrany hidirantsika amin'izay tantara izay.
tokoa raha regny no tsarovana dia mampamoifo fa Jeso nampahery sy nampitoro hatrany samihafa ny fijery fa tonga iray ihany fa Jeso nampiavana antsika raha sendra diady ka mafy fatorana tsy hairavana fatia mandefitra fone mitondra mpitiavana ny falemen zay no tena dia asao mifankatia le ampianaritsika ny oety tenati fa Jeso no sakaiza tsy nahafoy antsika traiza hanompo azy isika fa Jeso nampiavana antsika raha sendra diady ka mafy fatorana tsy hairavana fatia mandefitra fone mitondra mpitiavana ny falemen zay no tena dia fa Jeso nampianatra antsika tile liseuti hami andro rehetra tsy miova maritra fone fizay lay fitiavana tena fity tsy matiny mahafaly ny Mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe satria efa nekeko, satria efa nekeko. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Valerira Zanajatovo no vero, Sylvain Razavindrafara no rivadiny, ny Rina Lalao Estira no reniny rivo, fitiavana Rasola Rajao no rainy, Iary Lalan'i Kristy no
Chantal ary Joyo Asanatriavo no Rayane. Tena nikofin'ilay Chantal fotsiny ny volako dia nelany. Mary ny tira tena mba manana ho raisina tsony. Tena mba enjana koa indra vehivavy ka. Mba natoky azy aho hoe izy no nomena ny vola amin'ny fitantanana rehetra manangana trano sy ny karazany. Ataony misoratra tamin'ny anarany daholo kely dia za miala amin'izao. Avy eo ka izy efa manambady. Aleo aho hiverina any amin'ny vady aman-janako fa miandry aza izy mianaka. Any izay mivady aman-janako. Tena voatambitamby aho teo anilany. Voakarakara aoka izany. Tsisy nahory ahy mihitsy. Nefa dia sahako ny vady mpanekena. Sahako ny nanitsakitsaka ny tokantranonay. Sahako ny nanao kolikoly nanaovana ny divorce. Tena latsa-panenenana lalina zany ka. Firy taona moa zany izay ilay zanako any rehefa tena ataony kaonty. Tena zanako iny fa zany hoe moa dia nanao izay ilana tamin'ny very fotsiny aka. Tena manenina mafy aho. Tsy haiko izao na mbola tia vero. Tsy haiko na efa makahala any zanako. Dada sy mama moa dia tena tsy tia vovoka atsony. Nefa aleo ranga miverina fa neloka ibabonany mody rariny. Dia tsy handray avy izy ireo. Sady tomba kristianina ihany. Sady raha ny fahatsorany very tena tsy mino aho hoe tsy handray izy ka. Aleo ranga manapa-kevitra. Nefa na ny vola atao fire miverina raha nety tena tsy hisy tsony. Tsy maintsy tonga ko nandianako tongotra azy. Zao zany le tonga amin'ny fitenenana hoe mody amin'ny patalohany. Tena mahatsiaro ny tena kotoin'ilay zanakadala ao amin'ny tantaran'ny Baiboly azy zany ka. Izao lay fahoriana mangidy ho an'ny neny. Ny fitiavako aditra no nahatonga ny reny. Izao lay alahelo mavesatra ho an'ny dada. Ny raha ho mita atao tona nako n'ilay lanitra manga. Ankehitriny toa tonga manjary hazavana. Satria ity aho hiveriny indray lay zanakadala. Tena tonga tia tanàna ihany ana dia tena tsy nanam-bola atao fire azy. Fikirizako aho andeha tongotra satria miredareda loatra atao poko ny fitiavana ny tokantranoko izay nataoko tsinotsino. Ny fanantenako koa fa mbola andray ihany vady aman-janako no tena nanosika ka na dia nandianako tongotra aza ny lalana lavitra mideza dia tonga soa aty ihany. Ary tena niova be aty tanàna aty izany. Marina. Fa tsy ry very. Tena izy mihitsy tazakio. Tohatry ny misaringory tamin'izany. Tena rivo mihitsy hoe. Dia izao ve sisa ny hafaranao rivo e? Aleo ranga ho tsenaiko any a. Ary anapory foko aminao fa mbola tsy miova ny fitiavako anao rivo a. Rivo? Vero. Rivo fa teza foana ianao. Mifonaro Vero. Tena mifonahy. Fa teza foana ho ianao. Maninona sondra ianao vo hivo. Fona Vero. Mamela ianao e. Mamela anao fa na izany iza teza foana ho ianao. Afaka mamala izany fantaniko izany velo ianao e. Tantara lava be izany ry Vero fa aizany zanatsika. Tena malahelo azy. Efa fatrapitady anao ihany sanako ao any. Andray. Dia ahita azy a. Mbola mety andray avy izy. Fona nandray anao izay riva. Fona ny tena andray anao amin'ny fo madio tsisy be tsara velatsy fa tena amin'ny fo madio manontolo e. Fa dia manjanako any izay e. Misaotra ry Vero. Tena mankasitraka anao. Ianao ka iny tena vady sahaza natolotra Andriamanitra. Fa nataoko tsinotsino. Tsisy tokony isaoranao izany riva.
Andriamanitra tokony isaoranao e. Matoy ianao mbola velona anao hatrao a. Zao ny sitrapon'Andriamanitra e. Tena mampetsi-po azany valiteninao zany vero. Tena ianao le vehivavy mendrika. Tena ela ny hodikodonana fa tsy nahita vehivavy endry tahaka anao. Marina tsy mihoatra lavitra noho ny vangy ny tomba mbidinao ry vero a. Okizay riva, andao ny lalana modina sisika fodiana fa efa mba te hitanao ihany koa nge Andra Ianina kely e. Aira Ianina no nataonao anarany. Tena tiako zany vero a. Mankina amin'izay. Mba tsy anao kely izay sy rainao fa mahavesatra e. Ho avy ary mama. Njay dada sy mama fa tonga rivo. Aza matahotra ianao ry vero fa efa vonona amin'izay teny rehetra ho lazaina eo a. Na latsalatsa zany na inona tenenina eo dia efa vonona amin'izany a. Ny fifaliako sy zava-dehibe amiko fotsiny dia nandraisanao fonako. Ary aza manahy ianao fa tsy hamitaka sy tsy hampijalijaly anao zany tsony ahy e. Vonina anarina ny tsinety rehetra nataoko hatramin'izay. Sady tena vonina koa ho raim-pianakaviana mendrika ny akohonako e. Mba ho modely ho Andra Ianina kely zany atsika. Endrivo a, misaotra ny tompo fa mpamaly vavaka izy ary mahay ny zavatra rehetra. Vadiko ianao ary vadiko foana satria efa nakeko teo anatrehan'Andriamanitra. Izay aloha fa hitsena mama sy dada a. Rehetra ry vero ny tena avarinanao tao a. Toa saiko tsy hivoaka tao mihitsy zatondriko. Azafady rery mama, miala tsiny indrindra. Eto aty reto entiko miakatra fa reraka ianao e. Ary nga mbola tsy nitsena Andra Ianina kely ianao no toa mbola ato ihany e. Efa saika nandeha mihitsy aho fa ahoana ry vero a. Iza zany no akan'iny zaza iny. Tsy efa mianahana rera ao ampianaranao izy izay. Mbola misy atsasakata ndre dada sy mama fa aza mitataina be amin'izany a. Ary fa tsy rifo ve io? Fa ahoana izao ry vero a? Inona ny ataony eo ato an-trano ato a? Eny tokoa. Inona indray mbola iverina ny lahy aty aminay aty e. Nga mbola fantatra lahy ihany ty adresy misy anay aty ha? Dada sy mama mifona re. Tena mifona marina e. Mifona aminareo mivady afa tena nanao tsinotsinona anareo nahitako masoandro e. Ahoana izao ry vero a? Roa ihany fa tsy te ahita ny tavany etsony a. Ampiaza ny anaovany antsika izay. Dada sy mama, efa niovany rivo e. Tsy le rivo taloha hitanareo tsony fa efa rivo vaovao. Rivo vaovao ahoana e? Na rivotra anay na vaovao tsy ilainay. Tonga indray ianao ry vero fa hiaroaro an'io a. Tsy naharitra ny langilangony tato ianao dia manaiky fotsiny eo. Fatako tsara ny toetra an'io e. Rivo vaovao a rivo vaovao. Eny e, fantatra ireo mivady tsara fa efa tena niova izy ho ah. Ka niova inona hono zato izy a? Mama, marina zany lazainy vero zany e. Ty ilay zanaka ao adalana ny. Mba raiso rera sitrakao ry mama. Tsy ameriny tsony rehefa teny efa fay e. Ary efa nizaka ny vokatry ny nataoko a. Fa angahony tsy hoe hanambady ny samitalina indray zato izy. Aiza le vavabe anao tamin'iny teto a? Aza latsaina tsony rery mama. Inona ny tianao ataoko aminareo mba hinonareo ahy e. Efa niova aho a. Hay, ny tokony ataony lahy. Lasa mivoaka dia tsy laiko miverina eto aminay tsony e. Tsy ny fiainanay efa milamina tsara ty no korontanin'ilay isan'andro eto akory. Mazava? O karery dada. Dada sy mama, aza dia mahafotahaka ny monareo e. Horoasinareo aiza azy izy. Rainjanako ane io e. Vadiko efa nakeko teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zanakareo lahy tokana ihany koa. Marina fa
betsaka ny zavatra tsy nentina tao fa mba mamela azy rea. Vero a, jerenao tsara fa ray volana no meko any dia hivadika andray io. Ianao ve mbola tsy leo ampahoriana io ihany ha? Tsy ampy anao ny ratrapo nataony taminao. Tsiro mama. Mama, okizay ho ah, efa ny voatampoka ne izy fa iova e. Ary efa hitako teny amin'ny endriny sy ny paoziny rehetra izany. Okizay reniny a, hitanao ihany ny toetra ny very zanantsika. Ny azy rehefa izay dia izay ary tsy laitra doifina mihitsy amin'izay heviny izy. No ny amin'ny very dia ampandevitra ny ambom-pona izay mivady. Fa izao kosa rivo a, mampitandrina anao a. Fa raha mbola miverina fandroany nohatr'izao dia efa miteny aminao azay, hifankahita kely sika. Tsy hamerina tsony ane aho ary mamy efa nambarako teo zany fa mifona. Matokisa nareo ry dada sy mama fa tsy hahita ny rivo anao toy izay lasy izay tsony nareo. Ampy azay ary afy nandoro ny lambako iny. Tsy ataoko mahavoa atsony. Aza be resaka eo ny toko fitaka fa ny ataony hita. Fa dia mahita raharaha amiko kosa aloha lara mbola mampijaly an'io zanaka io a. Zaza dia efa mampitandrina. Dia efa mba milamina izay ary dada sy mama fa aleo aloha hitsoroka kely akandray ihany fa sao sasamiandro fotsiny izy ka. Tao ela be ny eny voatonga. Zareo sisa mpianatra tavela tao am-pianarana. Fa mbola nilozany eny taiza indray izahay e. Azafady zanako a. Mifony fa tarabe vao nakanao a. Fa izao ndao iny ansika oty fa misy surprise sy akanao rehefa tonga any an-trano. Fa surprise inona ry neny a? Any an-trano hitanao e. Sady ilay tena tianao indrindra. Fa ino izany tena tiako izany ry neny a? Eo moa mbala izao hoe kilalao ve? Tsy teniteny fa aleo ianao rehefa any an-trano mahita azy e. Ndao iny ansika oty e. Indray ako. Neny koa izany dia efa mamila fila tsy miteny. Aza matahotra ianao zanako fa mino a. Fa ho tanteraka amin'izay ny fifalianao manomboka izao e. Jerety izy efa maika sy todiny ery. Papisy mamia, tonga aho. Ay, tonga ianao. Ka nanahoana ny fianaranao tany? Nahay tsara ve? Ie, nahay be mihitsy a. Sady voalohany foana. Fa neny nge ela be vao tonga ny tsianaro mamia. Nampalahelo kely mihitsy a. Andray e, zany. Aza malahelo tsony fa efa tonga tan-trano somatsara izany izao ko. Mamia ary ino izany surprise resahany eny izany? Nahazo kilalao ve za? Fa inona hono izany? Ka izy aza tsy mety miteny amiko. Izany ve? Ndana aloha miakatra ary dia misolakanjo ianao dia asehonanao eo ihany izany surprise izany. Ok mami. Manao ana tompoko. Fa izaka ianao dia manao inona ato an-tranonay? Manao anse? Andray ny zanako marina. Avy ety amin'ny tady izany zanako izany. Ianao ve ny dadako? Efa tonga izao dada. Tsy mialaala eto aminareo sy mama tsony. Dia efa taiza foana ianao izay ela be izay? Nefa za tena nalahelo be mihitsy. Nalahelo be ana mihitsy se. Za koa ane tena nalahelo anareo sy mamy. Vero.
eny lesy a sady koa ny tena rainao anaka ary vonina hikarakaranao amin'izay. Hoe faly be ahy e. Misy dada manatra somaka amin'izay zany fa tsy nenina papisy mamitsony e. Zany ve? Aza matahotra ianao fa efa eto foana amin'izay aho a. Dia tsy makaizakaiza intsony fa mikarakaranareo sineny. Manatitra andray anina sy makandray anina foana amin'izay dada manomboko izao. Zany a. Dia ahoana? Tianao ve le surprise ne? Zany le surprise. Misaotra neny fa nanana dada ihany amin'ny farany a. Bisous neny. Ary dada nga tsy mba atao bisous koa? Dia bisous koa dada. Dia misaotra rovero a. Misaotra anao fa tena mahatsiaro sambatra manana an'izao ankohonana feno izao. Tsy saorana rivo a. Ndeha no avy amin'izay no mpanjinina e. Dia mba ho modely tsara eo anatrehatra ihany isika. Marina izany raha havako. Etso fihiniko izany havako izany. Ritra sahady koa ty volabe an'le rivo. Na raha ny alahelo koa angamany dia vetivety kely dia lany. Dia ahoana indray izany no ataoko e. Sa hitady lehilahy hafa indray ve? Ary maninona moa raha mandeha miakatra ny arivo ahy e. Dia ataoko izay tanany tranon'iny rivo iny. Aizany tsy ho hitako iny rehefa ataoko ambavolo e. Zany mihitsy e. Raha pitso ihany a dia anainga. Tambatambazako eo iny. Aiza iny tsy verina amiko. Ny vadiny raha teo efa ny sarahany. Ese e. Odio. Ody. Iza ary samy mandondonao izany? Ahoana ny ianao izay? Iza ny tetavinao? Manao any ianao madama? Saika mba hanontany kely azafady. Ato ve ny tranon'ny rivo azafady? Tsy izany aloha fa izaho ny Chantal e. Ary ianao kosa no mba iza? Chantal a? Aoka fa fantatra. Ianao izany le... Eny tompoko, izany miaraka aminy. Vehivavy mitonantonana tsy. Orainy a, avy ianao aty. Malaky moa e. Fa hoany izay e, misy inona? Io ny ianao. Zao no hoe miova. Tonga ty mihitsy ny vehivavy no mitady azy. Fa vehivavyn'iza e? Fato-behivavyn'ilay rivo zanakao fizandray e. Io mitonantonana ohatry ny vinaty tsy mare fosy eo. Andray, za ve mbateninao? Rivo ny tadavinao? Ao ambony ao izy e. Aleo atsona makaty mihitsy fanatrehana avatsy. O rivo a! Rivo! Ahoana izay ry dada? Midina malaky aty ala, aingana. Ary tokala Chantal ty marina. Inona nataony io aty? Hoay, rivo. Fa inona marina nataony io aty? Marina tsy handoto rano aty indray io. Ahoana izao? Ay, dia efa nafarana ty mihitsy izany ny vehivavinao. Lehilahy tsisy fotony. Zany ala mba niova. Jeresahady ty ataony lahy. Zany ny tokotoko nomeny lahy zany. Tokom-bilany ny lahy fa tsy tokom-pitiavany. Mora mivadika. Azafady aloha dada sy mama. Aleo re zahay resaka amin'ny vetivety aloha. Ndana miakatra nareo fa alao alamiko aloha. Hitanao tsara izany raha tonga eo vero. Lehilahy tsisy azon-damosina mihitsy ny taona.
andora ny akatra fa tsy mampiakatra mitositrahako fotsiny ny ataony. Zao Chantal rivo a mitady anao ny zahay mitady ahoany aza mifanelingelina ntsony zahay fa manana vady aman-janako. Rivo a rivorivo inone fa inona mbola hitadiavanao ahy malahelo an'laly tsy dia niakatra tia tsy ampy anao nyvolako efa laninao. Rivo a aza tao an'izany ahy zany mbola tianao tsy mila anao tsony ary Chantal ary lasa ianao mandeha tsotratry mivadiko. Fa tratra mivadinao ahoany fa nganareo mifamirina indray fa tsy toky tia fa vita ny divorsa. Tsisy hidiranao izay mifanarahanay ihany milalanao zorony sa hitsoko polisy mihitsy ianao vao hiala eto ataoko hoe piso loko eo ianao inona ary tia ataonao ty Rivo a aiza le tiana fanaovantsika taloha reny adinonao sahady ve tsisy rarahiko an'izay dina ny fanaovantsika antsony fa lasa fotsiny ianao mandeha any tsy mila anao tsony nivadiko ihany ny mahavita lasa ho hainao mandeha soroako amin'ny lapelileo ianao ary aza mifandrondroka kely fa tsy ho hitanao tsara izany tsy ataoko vita mora mihitsy zao fandroahanao ataonao azao tsy malala ny Chantal nga aloha hitapitapy eo Chantal ny anarana ilikilika ahita ianao raha Rivo ao verivero mama marina mandroso ianao ary nakaizy ty rivovatindry lasa nanatitra andray anakely izy re ay ka zao nataoko anao rivero mba hainao moa ny zavatra nataony ty rivovatinao indray nanondrana sahadiny endry fa misy inona indray ry mama ka tonga tady azy teo ny vehivaviny efa miteny anao ny fa raha zay rivo tsy hiova zantsomy mihitsy iny foana no arorovanao eo marina ve zany ry mama dia vehivavy iza no nitady azy teo fa tikala Chantal lela zay no hoe ho alaina vady fizandray tonga nitady azy teo ianao moa tsy teo fa lasa nandeha ny tsena koa raha nitady azy teo ny ary mama tsy voatery hoe mbola miaraka ry zareo mety hoe mba misy nitadiavany azy kely fotsiny dia afa mihitsy ianao ty rivero ka zany ve dia tsy tsapanao mbola miaraka zareo matoa tonga mitady aty ny vehivavy iny mama raha nifahitako andrivo kosa aloha dia tena efa niova avy aloha re zany ho fa efa milamina tsara ny fiainana telo mianaka dia manasa tanana aminao rivero fitiavako anao ny antony ilazako an'izao fa tsy hoe ampiady anareo akory ny masonay mivady mihitsy ny nahita azy teo fa tsy miforonona akory izany olona efa tsy hiova intsony mbola hitokisanao ihany iny tsapako ane zany ry mama tena hafa mihitsy mifitondranao ary tsy hoe tsy matoka ny tenao akory fa aleo faresako izy zany ny hevitry ve ka fameriny ty rivo sy mivadiny tsy manaiky an'izany kosa aloha nefa rehefa mifamerina nareo mivady dia tsy maintsy mifamerina kosa ika tsisy mipetrapetraka amin'izao eo tsy maintsy ataoko izay hiverenanao aty amiko tsy malala anga tambatambazaka eo ianao aizany tsy hiverina amiko ihany sady efa manify ny toe-bola ato amiko mihetsika tsara indry Chantal fa mitady tsy voajony ny trondro
Dada, dado raha ihany ny zanako marina. faly be za fa dada ny tsenan'andro any. Zany Ie, ho gaga amin'izay ireo ankizy ireo manomboka izao fa tsenen'ny dada foana amin'izay za foana mantsy ny lazain'ny zareo fa tsy isy dada hatramin'izay nefa dada moa teo foana fa sahirana kely fotsiny eo. eny anaka, ndao amin'izay ary tsika andeha. Hoe Dia mividy gote kely fanona be mihitsy zao ny zanak' dada andao trotrony dada sa atao tsengory. noana be mihitsy ako, misaotra dada. Tongonareo mianaka? Ie, tonga izay ry neny a. Tia mofony vidinay sy dada. Neny koa izao mantsy noana e. Noana mihitsy ako, misaotra. Dia ndana misolakanjo ary ny zanaki neny e. Manitra izy zany a. Inona ny sakafo ny karakarainao ato izany raha avako? Efa vita ka, manao ro mazava sisa. Trondro ny endasina le tena tiano be mihitsy nataoko lokao a. Ay, tsara kosa izany. Ary tena mbola tadidinao ihany ny loka tiako a. Fa hono arivo a. Izy izany vehivavy nitady anao teo izany? Ay ve, le vehivavy niaraka tamiko taloha re zany e. Na ataoko roka alika teo nefa mandreraka e. Fiainako efa sambatra be zao mbola elingeleny ihany. Tsy fantany nga fa eto amin'ny vady aman-janako a. Sady tsy vitany nefa pisy loko fa mbola vitany ihany verangany mangaro na aty an-tranoko aty. Fa anganareo mbola miaraka ihany e. Dia ahoana no nahitany tranontsika? Ka za koa aza ne mba gaga ry vero e. Tsy miaraka tsony re zay e. Sa lasa tsy matoky andray hono zato vero. Matoky anao aka. Fa mila mbalina tsara fotsiny ianao manomboka izao raha tia haka amin'ny fony dada sy mama. Satria manjary miaya be ry zareo. Mba tiako hitany hoe tena niova re ianao a. Ianao ne sana fona na ahoana e. Tiako mba hiverina amin'ny loniny tsara ihany koa ny fifandraisanareo hatramin'izay. Marina tokoa zany ry vero a. Tena vehivavy endry ianao tika. Marina tsy miavaka kely mihitsy. Alehan'ny sainao daholo na ny tokantranontsika na ny ray aman-dreniko. Za nadalatra amin'izay nandao anareo sy ray anina kely zanako e. Rivo a. Tia indray ilay kalasoan'ny talina ratsy ty. Isany miantso anao izany? Io ry vero ilay samy talina manadala foana mitady any an-trano. Aiza izany rivo? Io vehivavy mena folo be io ve izany? Ie, io mihitsy e. Le manao pataloha volomparasy dia mampiady loko volomparasy be io hatramin'ny kavina. Aza mijery andry rehefa tsy tianao ny fanatry tava aminy a. Andao lalantsika zorona dia andao andehantsika e. Ka miantsoantso mandreraka ane ry vero. Marina tsotro ireny mpangalatra tratry ireny ahy ity an-tsena no atsotso rivotsy. Ka aza amerika fotsiny indray dia andao ka toiza ny lalantsika. Ndao ainganary e. Rivo andraso a za fa aza ilosanao. Fa izy ny vehivavy ny rahanao indry Rivo. Sa indray ny asolonao a. Andao andeha ry vero ody fa mahamenatr'olona mihitsy ny tabataba sy ny antsoantsony io ka. Marina tsy leo be arangatsy any an-trano tsy aty an-tsena. Andao arivo atony indray izy a. Dia resahantsika milamina. Io anery vero ka tsisy andaharanao zany e. Azavaina amin'ny fotsiny rehefa efa manambady ianao a. Tsisy rara ino izay fanazavanao ry vero a. Ilany ady eo ianao. Resahantsika milamina re izy a. Ndao alika. Ndao hipetraka ery amin'ny seza vato ry ary. Way, fa
fa o zao rivo fa izy io e. zao no izy ry Chantal, izy no very vato, izany hoe efa manambady araka ny voalazako taminao. Efa nikeko izy teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany ka tsy afaka ny hamadika fanekena. Ianao raha teo koa efa manambady ka ny tsara sy mety amintsika angamba dia aleo samy manaja ny tokantranony, samy manaja ny fanekena izay efa nataony aby. Fa tena tsy mety tsony le mifandrirarira sy mifanadala ohatra ireny nataontsika hatramin'izay ireny. Evendry efa manambady koa e. Atao tsara ny vatandry dia mandana miverina aminy e. Every ny fanekena izay efa nataonareo. Marina ky izany, tena andeha ho tokoa e. Tena vehivavy endry marina ianao. Sambatra ianao rivona azo vaty tahaka izany. Atao tsara ny vatinao e. Sasaka mba andrangitra ady aminao nefa resaka feno fitiavana no nafarinao aho. Tena resy ahy e. Tsara rehefa tonga saina ianao ry Chantal. Zaho koa nefa tena nahatsapa ohatra izany nitsodrananao ary aoka ny lasa omba ny lasa. Ndeha hiova famindry sika samy hanaja ny tokantranony avy. Sady Andriamanitra anie ry Chantal minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalany. Fa ankehitriny kosa izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Marina izany rivo a, tena niova tokoa ianao a. Eny tokoa ry Chantal, efa niova tamin'ny fanavoazana ny saina e, araka ny Romanina 12:12. Ary hovadiko nijoro tamin'ny finoana marina na resy lahatra ka nahatonga hiova toy izao e. Izay feno sy ny zanako kely. Raha fitiavana koa ianao dia tsy nanitsakizaka ny tokantranontsika. Tia talako. Tena takaliko ny rendrarehetra mifady aman-janako tokantranoko. Misaotra kely very na mpisokatra amin'ny masoko na dia vao izay ary aho vao nahita anao. Vehivavy manana fo endry tokoa ianao ka afaka nanova ny vadinao ary nanova tao anatin'ny iray minitra koa. Ny tompony tokony isaorantsika ary mahaiza mamindra manomboka izao dia atoloro koa ny tenanao any tompo e. Satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Koritiana 2:5-7. Dia veloma ry Chantal ary mirandro soany fa izay koa mbola maika etseny. Efa miandrika io izay raha ianona kely zanaka ilatoko anao. Velominareo vady dia mampamangy andray aman-dreninao dia mba ilao tsiny ihany aho tamin'ilay zavatra anseho reny e. Hitako tena tezitra mihitsy mantsy izy teo. Eny ry Chantal, fa ataonay tonga any ny afatra e. Ora matoa, avingy mba tazamy kely ry zavatra hitako e. Jerenao tsara. Misy inona rainy a? Jerereto izy telo mianaka e. Aiza hoe? Ndry zato izy mifampitantana kely ery. Sa hoana ny fahitanao azy? Eny tokoa, fa tena niova marina ve aloha ilay rivo zanantsika sa ahoany? Za koa aza mba manontany tenako. Nisy ohatr'izao ihany hatr'izaiko. Naninona ny tsy natao? Dia everinao fa ho inona ary nahatongavan'ilay vehivavy teo iny? Iny anie ilay saika ho alainy vady?
Zao dia mbola tamana tamin'ny volabe any kosa ilay tovovavy dia mbola te hisarangotrako. Dia asa reko. Iza moa mahita an'izany fa andeha tsy sanasaina lalina fa apetrakintsika amin'Andriamanitra e. Izany mihitsy rainy a. Efa elana eny nanariko toy izao hoe teny mba hanana ny verokely fiainana tokantrano sambatra. Na za koa aza mba efa ela toanao ny andro an'izao fotoana izao. Isaorana ny tompo hoe izy mandahatra dia ankehitriny tanteraka ihany izany. Nisy dikany ihany tsy nanambady very raha matoa. So ihany aloha very fa tsy nanaiko ny torohevitritsika e. Za dia tena zentana mihitsy ny amin'ny fahendren'ny zazavavy iny rainy a. Ary tena tsy laitra dohika mihitsy izy a. Jerery mipenipenina antsika nitady vady ho azy. Fa mba tena diso ihany aloha tsika tamin'ireny. Tsika indray ny saika ny mba nitokantrano zanantsika. Marina tsy nantenena anirana indray no nampivandravandra. Koa iza moa mahita fa mba te ahita n'ilay zanako vavy hiadana mpanambadiana angehany na tonga nanosika-hevitra anao tamin'ireny. Gana zany arako. Ty hevitra taingina anao ty tena mbola ampidi-doza. Efa vita re zany e. Andefa ao izy telo mianaka fa reny efa ao am-bavahady reny. Indray ve ny rahanao amin'izany va lasa ianao mamotra? Ianao koa ty be faneraka tsy. Io akamonao ihany no tsy mampienanao. Miadan-dratsy ohatran'ny boky. Iza koa ny lazainao fa boky e. Ko raha tsy manao fanenjika izy tiako boka. Fomba fiteny izany fa andeha hamono zanako sy ny zafikely ka ianao ty to be resaka fotsiny. Ndana rehefa mahavesatra entana mihitsy izy izany a. Asa hoe vero le akanjon'ny dada sy mama vidintsika ireo. Aza miteniteny mihitsy aloha ianao ry vero fa rehefa tonga ao an-tranontsika tonga dia hiarahaba ny dada sy mama amin'izao tsingeritaona ny mariaziny izao. Tsy ahapoizy mihitsy izao. Indrindra misy an'ireto fanomezana tsara tareny vidintsika ireto. Karakarana tsara mihitsy reto sakafo retoko. Zavatra efa 40 taona ny vadiany izany kosa veko. Ny etsika sinao tiro oviana vao atratra an'izany. Dia akinina amin'ny tompo rery vero a. Fa androany aloha tena tiako porofona amin'ny dada sy mama fa efa tena niova. Ary mino fa atoky amin'izay izy fa tena niova tokoa ahy. Efa vita ve lory vero le sakafo a. Ndeha hiatso amin'ny dada sy mama matsy dia aty izy no misakafo androany. Tsy ahapoizy mihitsy izao io. Ndeha iana re. Avy raha iana dia atsovy hitondra an'ilay gato e. Ndao ary za alamin-daminina ianao fa hiatso amin'ny dada sy mama. Eny re. Fa misy inona torovery sy rivo ary atao inona daholo reto sakafo reto? Eny tokoa. Misy fety angaraka izy sa misy inona? Misy fety tokoa ry dada sy mama sady fetinareo ane. Nga tsy tadidinareo moa. Fa fety ahoana reniny? Za koa ary mbo gagako. Fety inona izany rivo a? Tsy kombakombanareo indray zay a? Efa 40 taona marina ka tsy tadidinareo intsony. Tsy tadidinareo ve? Iza ny 40 taona raha matoa? Za toa tsy 40 taona izany intsony fa efa misimisy ihany ko.
zao rery dada sy mama lao raisiko ny fitenenana. Aza be resaka le roa, tonga de tairo zay tairina fa ohatra mampitaintaina izy zaniko. Ka zao tsaroko tsara fa 4 taona katroko androany ny fanamasinana ny fanambadinanareo mivady. De mba nanomana kely zay telo mianaka surprise re. Marina re zany rainy ary ahoana ny tsy tsaroantsika. Ianao be fanatononako za ohatra natsaro ihany Lalina zany anaka. De misaotra rakizy Tena marina zany rivo tsapanay fa niova tokoa ianao. Tena toetra fanehoana fanajana mihitsy mantsy zany fahatsiarovana ny ray aman-dreny zany. Zany mihitsy zao vao mahita sy mahatsikaritra fa niova ny zanako. Tena tsy lay rivo le maninona kely moa rainy. Maniratsira ray aman-dreny taloha sady be famaliana. Nanary vady aman-janaka fa efa rivo vaovao. Rivo vaovao sa rivo vaovao Ianao koa rainy rivo kely mivero Fa akoatran'ireto sakafo kely zay mba nomanina ireto izy mivady de misy fanomezana kely atolotra ianareo live le izy rivero Tiany ianao ry dada dia tiany ianao ry mama. Andray anaka, tena misaotra be dia be manan-janaka manana anareo. Dia mba manarany dianay ohatratrizay ela koa neny fifankatsiavanareo roa. Izay no mba fanirinay sy rainareo mifankatiava tsara dia aodzao tsara ilay fanekena ny kena teo anatrehan'Andriamanitra. Zay mihitsy ry mama misaotra betsaka ary zay mihitsy aneny na tonga nay nahatsiaro an'ity andro volamena nareo mivady ity fahatsiarovana ny fifanekena zay nataonareo teo anatrehan'Andriamanitra dia mba ho modely ho anay zanakareo koa Na raha antsika teo ary ny fizarana farany tamin'ilay tantara nampitondraina lohateny hoe satria efa nekeko. Satria efa nekeko. Satria efa nekeko. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe satria efa nekeko. Satria efa nekeko. Ireto avy no nanomeaina ny tantara. Valerira Zanajatovo no ivero. Sylvain Razavondrafara no rivadiny. Nirina Lalao Estira no ren'ny rivo. Fitiavana Rasola Rojao no rainy. Iary lalan'i Kristy no Chantal. Ary Joyo Asanadriavo no Rayane. Nalala zany rano azo lakaina na ava zany riana azo toarina. Antenana kosa vady sarotsakarina ny lesona tia kamitaina atao anatin'ny tantarantsika. Efa nifameno raha teo ny fizarana voalohany sy ny fizarana faharoa tao anatiny ny tantara iny satria efa nekeko. Teo amin'ny taolo malagasy dia ny fanambadiana tokoa toy ny lambana koa ka aina no isarahana. Rehefa niova nefa ny fotoana amin'izao tsika amin'ny teny izao misy dia
manao kilalao ny fanambadiana. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Ho an'izay manambady rehetra ary hevery fa rehefa nekenao ilay olona hiara-dalana eo amin'ny fiainana dia aza atao mitranga mihemitra toy ny lelon-jaza intsony ny fifankatiavana, fa tokony rehefa hoe iny no tiana dia tiana hatramin'ny farany. Tazomy ny fanekeny na ho mora na ho sarotra. Ahoana moa izay? Ho tianao sy hanajanao ary hijanona aminao irery mandra-piavin'ny fahafatesana na koa hoe mandra-pialam-pofinaina. Hoy ilay lezintsika tamin'ny heriny hoe tsy mivadika amin'ny fanekeny na dia maningotra ny ainy aza. Aokary anakaja amin'ny olona rehetra amin'ny fanambadiana araka ny Hebreo 13:14. Ankoatra izay kosa ho an'ireo izay mbola tsy manambady, mandinika aloha vao mipataloha fa sao dia nirina ny lasa loha. Avadibadio in-pito ny mantsy ny lela vao miteny ndrao mailan-kitory fity kanefa tsy ho anjara tsinona na koa hododina naiky ny toky kanefa aitoky fitaka miantehitra amin'ny hazo boboka. Koa aza mety asiana zioga tsy antonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Hoy ilay Korintianina 2:9-12. Aoka tsy ho maimay toan'ilay boky anambady matoa ianao anaiky olona dedin'io tsara hoe ho voatazonao indrindra ve ny fanekena raha tena ho io olona io tokoa no lay hiara-dalana aminao amin'ny sehatry ny fanambadiana. Aoka ny fanaikinareo ho eny dia eny, ary izay ne no isan'ny teny fototra amin'ny hoe fanekeny, ary atao hoe misy ny aiky fa ao anatin'izay misy ny eny, hevitra fototry ny fanekena. Tsaroa fa ny fanambadiana mantsy sady fitiavana no andraikitra tsy toy ny ferina lika akory ka ho vitan'ny kileladelaka. Ny fanambadiana tsy vitany hoe nitany ny teny hoe tiako ianao fotsiny, fa mitaky adidy, mitaky andraikitra. Fa amarana antsika ny lesona ianao izay efa diso famindra teo amin'ny sehatry ny fanambadiana, ianao izay mety efa nanadino ilay akaniny tena, efa nanary ny ankohonana. Fotoana mety re izao anaovana tohandrivo na dia tohatra ny tsy ny ho fiovanao aza ny manodidina dia miova ihany, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Olay Romanina 12:2. Ary raha te akalesona tsara momba ny resaka fitiavana isika dia aza tonona mamaky ny Korintianina 1:13 manontolo, ary mampianatra manokana ny momba ny fanambadiana kosa ny Korintianina 1:7. Izay indray aloha ny androany fa mandra-pitafy. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidia ampianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy.
Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.